fiadanana tanteraka no androsoana anatin'ny tokantranontsika tsiraka avy ary mitondra an'izany fiadanana zany akoa ho amin'ny tokantranonao izay mandray anay amin'ity alina ity. Arabaina isika rehetra tonga soa tsara ato anatin'ny fandaharana. Arabaina ihany koa ianao ray aman-dreny mpaminany tonga soa salama tsara matanjaka tsara ato anatin'ny fandaharana ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina no afaka anareo tsy ho andevo. Ia faly miaraba ny lehilahin'Andriamanitra Jaune dia lehilahin'Andriamanitra Zaria dia ao amin'ny lafiny teknika moa zany lehilahy Mahery David sy vehivavy Mahery Debora. Faly miaraba asika rehetra ihany koa ny tokantrano any Jehovah Andriamanitra ny Israely eny anisy soanareo mihoatra ny andohanareo ary ho feno fahasambarana sy fifalinana anareo ary ho feno fiarovana amin'ny alina itsy zany. Amen. Efa salama tsara ianao matanjaka be mihitsy ny feo tena ao tsara mihitsy afaka mampianatra tsara zany amin'izao alina izao. Efa niandry ihany koa ny mpino hoe nanahoana ara zay feo mama omaly iny efa normal tsara izy zao ka afaka manontany daholo nareo androany efa salama tsara izy afaka mamaly tsara ny fanontaniana izay petrakareo amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana izany fa ny tapany voalo kosa iarahantsika amin'ny fampianarana izay entiny moa zany nefa mialohan'ny anomboantsika dia angatantsika ary izy hitondra mbavaka amin'izay. Ivavaka ary sika amin'izao fotoana izao sotra besaka anao Andriamanitra ray tsara indrindra. Ianao lay tompony fotoana ianao nanome fahasalamana nanome hery sy tanjaka ho an'izao mpanompovavinao zao. Koa ankehitriny raha ampianatra eto dia tario amin'ny fananao masina fahazavany saina fahiratan saina avy aminao ahafahana mampianatra mamaly fanontaniana mba ahafapo ny mpiaino tsiraray avy amonjena fanahiny olona amin'ny alan'izao fantaran'izao ihany koa dia ho besaka ny fanahiny olona ho vovonjy any ny tokantrano ihany ary fantatro fa hiasa ao anatin'izany ny fiasan'ny fanahy masina dia ny hery ny fifohazam-panahy amangy ny sambatan'olona sy ny isan'ny tokantrano amin'ny alan'izao fandaran'izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anaovany izany vavaka izany. Amen. Amen. Ya misaotra betsaka ny amin'izay tolombavaka tsara dia tsara izay. Eny ary tafiomana tsara ny tsirairay avy na ny ataoko hoe mbola zaza na ny tanora eo ihany koa ny efa somary nahazoazo taona eo ihany koa ny efa antitra fotsy volo amin'ny tany izay ajaina manokana izay mihaino izao fandaharana izao. Efa vonona izahay andray ny fampianarana avy aminao ray aman-dreny mpaminany ka avy hatrany dia omenanao ary izany fotoana ny fampianarana izany. Ia androany isika dia mbola hiditra somary lalandalina indray ny amin'ny programan'ny Satana. Efa hita moa zany ny fahombiazana ho an'ny zanak'Andriamanitra izay fantasika hoe manahoana ny herim-bavaka ao anatin'ny fahadian-kanina, manahoana kosa rehefa te hanapotsika ny planina Satana zany sika malagasy dia efa fantatra zany ny fitaovam-piadiana mahery vaika fa ny fifadian-kanina sy ny vavaka anatin'ny fantohana zany dia ny vavaka ao anatin'ny alim-bavaka ihany koa. Efa fantasika zany zay dia anjanasika ny tsirairay avy zany ny misafidy hoe tokony zany sika raha ny eritreritro zany tokony hoe anokana andro anankiray zany ifadiana hanina zany ho an'ny vatana sy ny ankonana ary ny tokantrano zany tahaka nataontsika tamin'ny moa zany tratra ny rivotra be iny dia za moa nampahery ny zanak'Andriamanitra aza matahotra fa ny momba antsika lehibe no ny momba ny Satana zany ny momba ny fahavalonsika dia ny mpino moa zany tsy natahotra ihany satria teo foana zany nampahery dia natsiaro mihitsy tamin'izany fotoana izany ny fampianaran'ny tompo mahakasika ny mpiandro hoe rehefa matahotra ny feon'ny biby diany ivelany ny ondry dia sy maintsy miteny mozika zany na mihira ny mpiandry mba ampitony ny ondry ao anatin'izay. Tena nitranga tamiko mihitsy zany omaly satria vetivety dia maizina tao anaty fiangonana raha norana be dia be hitako hoe natahotra ihany ny olona tamin'ny zavatra nitranga maly iny fa iny moa zany ady amin'ny Satana iny tena hoe ady iny zany tahaka nireny zany zavatra hitranga tampoka zany eto amin'ny tsy zao tontolo zao tsika mila mahery isika raha mbola manana mpiandry be fitiavana aloha ianao dia miorena tsara dia omeo fitiavana ihany koa izy fa ny zavatra tamin'ny maly reny zany reny tena ilana mpiandry nefa maro amin'ny kristianina zao tsy mba nanana mpiandry mba nampahery izy tamin'ny zavatra omaly reny fa niatrika irery tany an-tokantranony tany dia mampalahelo fa lasa irery ianao fa ny taty am-piangonana kosa tena hita hoe nitomany ny vavaka tamin'Andriamanitra nirehitra ny fotoam-bavaka ka tsara ihany koa zany hoe za moa nangataka tamin'ny tompo hoe oviana izahay fadianina dia andro nkasitranao dia izy mbola tsy namaly moa zany aloha hatreto fa miandry azy satria
ny fifajikana zay atao amintsika zany ankoatrany hoe fa programa ny fiangonana apetrak'Andriamanitra ny isaka alakamisy dia afaka manao ny olona nefa raha ohatra ka ikambana ny fiangonana dia sy maintsy programa avy amin'Andriamanitra zany vao afaka miditra amin'izany hoe ovina anao Andriamanitra tena hoe anome andro izay fajina hanina dia ienao anay mihitsy ianao amin'izany fotoana zany ka amela ny eloka rehetra ary anome zay angatahanay aminao dia Andriamanitra zany no manome fotoana izay ahafahantsika mifadiana satria sy maintsy mandeha amin'izay programan'Andriamanitra ny programantsika. Androany ray zany dia mbola noho ny makasika ny programan'ny Satana ihany zany Jauna ho an'ny olona sarara avy satria sy mandry mihitsy zany ny saiko mieritreritra hoe ahoana zany makasika ny olona satria androany niezaka mihitsy mba nanala ny feo farina niezana natao daholo izay rehetra lazain'ny olona rehetra mba afaka an'izany teo ihany koa moa zany ny vavaka ny apôstôly sy ny mpino izay tonga ny fahadianana zany dia eno sika zany zao manomboka misokatra tsara zany ny feo zany ka androany zany dia jingana hafa izay nataon'ny Satana ndray zany itsy izay ovakiko eto amintsika ihany zany hoe toyiny zany izy ty fa io moa zany mandeha tsikelikely dia tsara zany ovakina amin'ilay ihany ajingana hafa ndray zany ty izay nolazain'ny Satana hoe averina mitanjaka sahala amin'ny Damaseva ny olona rehetra ka ny vehivavy zany dia ampanovina sorta fohy na jipo fohy ambony lohalika dia ny lehilahy anao akanjo ambony fohy tanana sy sorta ihany koa dia hotezitra amin'ny Andriamanitra raha mahita ny olombelona izay tsy manana fahamasinana. Dia faharoa amtomboina isan-karazany zany ny ranomanitra ka fatorana amin'io izy mba ahafahany Satana mamatotra ny fanahiny. Ampitomboina ndray zany ny karazana ranomanitra ndray zany amin'ny tsitona 24 izay ahafahana mamatotra ny olona izay mampiasa azy. Rehefa mampiasa ranomanitra zany ny olona anankiray dia ny fanahiny mihitsy no fatorana na pasteur azy ianao ka manao ranomanitra dia sarovo tsara fa sy maintsy ho fatoran'ny Satana foana zany ny fanahinao ao anatin'izay zany. Dia milaza ihany koa zany Satana hoe tereo izy andoko volo mba amatoransika azy amin'ny sakana ara-pitiavana fa izay mandoko volo dia namany zavavin-drano na idagona ka tsy avela anambady intsony. Zany hoe ny vehivavy anankiray zany rehefa mandoko volo izy dia tsy avela anambady izy fa ny fanamariana ny vehivavy zany na tsy fantany azy fa hoe manolo tena anambady ny Satana izy dia izy mandoko volo. Be dia be ny vehivavy gasy mandoko volo fa tsy fantany fa everiny fa hoe tanora zany dia mila miaingo manarakaraka lamody zany nefa sy fantany fa ireny lamody ireny zany Satana ihany no mamorona azy. Dia na sy fantatry ny olona raha zany hoe io zany na vadina pasteur ianao na inona zany toerana misy anao dia zao fotsiny lazaiko anao na tovavy kely anao raha mbola mpianatra na hoe tanora ao an-trano na mbola ao an-trano ray aman-dreny ka mandoko volo ianao dia ny fandokoana volo zany na fotsy io mety misy ny olona zany hoe tsy te ho antitra izy dia mampiasa an'ireny Black Rose moa reny mampiasa an'ireny izy izay entiny andokoany volony mety ho maintsy dia ny fandokoana volo misy zany dia fanoloran-tena ho amin'ny Satana fa tsy hanambady olombelona ilay olona fa hanambady devoly. Dia ny fandokoana volo zany na fotsy io na mena na mavo io zany ninona fandokoana volo zay tianao na lahy anao zany na vavy na tanora na antitra dia ny fandokoana volo zany dia fanoloran-tena hoe hanambady ny Satana hoe ty za Satana dia laivo. Zay zany ny dikany fandokoana volo zany araraka ny hevitra ny Satana zany tamin'ny namorona azy voalohany. Zay zany mahatonga azy hoe tereo izy andoko volo mba amatoransika azy amin'ny sakana ara-pitiavana fa izay mandoko volo dia namany zavavin-drano na ny dagona ka tsy avela anambady intsony. Oui, ono aza fa tompoko makasika izay hoe resaka fandokoana volo zay satria misy manko firenena hafa dia hafa mihitsy ny lokom-bolon'ny olona mipetraka amin'ny toerana iny dia le fandokoana le volo ve zany mandoko le izy mihoatra no le efa natoraly nataon'Andriamanitra sa hoe tsy maintsy atao mainty le volo sa inona no tena tiany isika zany efa nomen'Andriamanitra volo hoe maintsy dia sy tokony tovanana
ny fandokoana volo zany araka ny fanazavany satana anazy de na tonga de lokony misy ny volony a na izy manao tovana ireny tovana reny zany matetika izy reny sy volon'olona fa zavatra ofron'ny satana misy a entina matorana n'lay olona de isika zany sarany a mijanona amin'izao namboarin'Andriamanitra natoraly zao fa sy tokony tovanana sony zany io ana lokony misy mihitsy efa fotsy mihitsy ny natoraly amin'ilay volony ay de fa zay zany nanamboarin'Andriamanitra azy ta voalohany a de fa zay zany tokony mijanona amin'izay izy satria misy ny olona tena hoe mbola kely izy a de fa fotsy ny volony de tsy maninona iny fa efa iny zany ny sitrapon'Andriamanitra taminy a de fa zay zany misy aloha de izay enana fa ny manao tovana sy ny mandoko volo zany zay le programme satana zany tsy avelana ambatsony le olona zany de fa efatra zany de milaza eny koa izy hoe ataovy mandoko maso a sy volo maso izy ary molotra ny kavina sy ny fanaovam-bolo fa raha ahitana anankiray amin'io ny vehivavy dia fatoro ny fiainany aza vela ahitany vady sahaza azy izy afa-tsy vadin'olona ihany ataovy miteraka tsy manambady tario amin'ny fanimposampy tomy amin'ny fijangajangana aza vela hitazona vola besaka na ilamina tokantrano fa korontana raha misy vola ao an-trano dia lanio amin'ny aretina na amin'ny olana maro samihafa tario amin'ny fijangajangana tomy amin'ny fisotrontoka mba ahafaty azy aingana ampijalinsika azy raha misy olona na dia hoe manao veriny fotsiny aza izy eny amin'ny tanany dia ataovy tsy ady izy ary mora tezitra bekizitana ary ataovy zay anilikilian'ny olona azy ary ao anatin'izay fanilikilian'izay no ampijirana azy ampijirana aminy areti-po mba ahatonga iovany fahasalamany ka ahatonga azy sy anana fiadanana ny olona ahitana an'ireny fijejejona ireny raha mivavaka dia sy misy Andriamanitra mieno fa rerapona izy antsika reny ka aza vela hivavaka andro hafa kotrany lady ihany no hivavahany satria raha mivavaka lady de afaka mikambanao daholy ny olona rehetra na ny mpiran'izao tontolo zao a na ny mpijangajanga na ny mpifoka zavatra mahadomelona na ny mpamosavy eny fa na ny jiolahy koa aza de afaka mivavaka mba anafenany ny toetrany fa raha vao miova fivavahana izy de enjeo laza hoe mivadi-ponoana ka niala tamin'ny finondrazana lalamasaka hatry ela tereo tsy ala amin'ny fiangonana misy azy izay efa antsika akambano hivavaka ao am-piangonantsika avokoa ny olona mamolava mpisotrotoka mpifoka sigara mpiloka isan-karazany mpanao sport fanatanjahantena izany isan-karazany mpiran'izao tontolo zao mpanao magia mpamosavy mpifoka zavatra mahadomelona mpijangajanga mpandoko volo mpandoko molotra mpandoko oa miravaka kavina na peratra na rojo akambano fiangonana iray ireo dia tsy miala ho intsony ary ao koa izy maty dia aleo tonga tsy aminsika ampijalinsika azy afaka mamonjy ny alipandisana izy ny sabosy ka mamo dia afaka mandray fanasany tompo izy rehefa tonga ny lady tereo mihitsy mba ahatezitra n'Andriamanitra amin'ny zavatra ataony raha misy olona mivavaka amin'ny fiangonana na inona ka ahitana ny ray amin'ny reto dia sy mivavaka amin'Andriamanitra marina izy fa amin'ny satana voalohany mandoko volo nefa mankany am-piangonana mivavaka faharoa mifoka sigara na minaparaky fahatelo misorotoka na miloka na mitendry-dratsy fahaefatra mandoko maso fahadimy mikavona sy manao rojo fahaenina manao zipo fohy na sorta pataloha lava ny vehivavy fahafito manao sport matetika fanatanjahantena izany fahavalo mbola mamonjy alipandizana miran'iran'izao tontolo zao sy mandihy niran'izao tontolo zao raha mahita
any ray amin'ireo ianareo ao am-piangonana dia fantaro fa tsy ao Andriamanitra na fiangonana manao hoana ka ahitana iray amin'ireo dia very daholy. Raha misy aza zanak'Andriamanitra ka mandalo fotsiny an'izany fiangonana zany dia maty ny finoany. Zany hoe zavakely araka ny fanazavany Satana zany hoe rehefa misy zanak'Andriamanitra zany hoe mitandrina ny didiny ka mandalo an'izany fiangonana tahaka an'izany zany hoe mikambanao daholo ireo olona ireo dia afaka vonoiny Satana avy hatrany zany ilay finoan'ilay olona. Ka eto zany dia mananatra ny olona hoe mety anao zany manana fianakaviana mivavaka amin'izany dia nefa ianao zany rehefa misy soram-panambadiana ataon'zareo na hoe fanamasina mariazy na reny mariazy miara-mizotra reny dia tomony ianao dia mankany amin'ny fotoana izay ijiranao ny tokotaniny fotsiny amin'izy ireny dia tsy maintsy maty ny finoanao. Dia milaza ihany zany izy hoe zany hoe tsy hazavaina ny toeram-pivavahana voalaza teo aloha dia sahala aminy hoe tobintsika. Ka raha misy olona mivavaka amin'Andriamanitra marina mandalo eo amin'io fiangonantsika io dia ananantsika fahefana hiditra ao aminy satria ny varo tena tamintsika izy tamin'ny nandalovany tamin'izany fiangonantsika zany. Ambara ao amin'ireo mpivavaka ao amintsika fa afaka manompo sampy izy tereo mihitsy izy hanompo sampy mba havoazona taranany. Amprafeso amiray aman-dreny niteraka azy izy mba ho voaozona ny taranany. Tô mianao Facebook ny olona satria ny Facebook dia ansika ihany koa. Ka izay manao Facebook dia arao maso satria efa miditra ompikambana nateraka ilay vehivavy tamin'ny fananany izy. Izany hoe ny Facebook dia tahaka ny vehivavy mpijangajanga reny ny fijangajangana. Ka izay rehetra misoratra anarana ompikambana na paster io na kristianina na olosotra na mitory filazana sara azy izy na varotra na fahandrarana hafa na filazana manjo na olona very dia antsika daholo reny. Ny Facebook dia fanaparitahana fanany fijangajangana ka izay azo sika amin'ireny dia aza avela hiala intsony. Ny pasteur sy ny kristianina manao an'ireny dia tena adala satria aty amin'ny fanjakan'ny Satana no mitory filazantsara. Tsy fantany angafa ny Facebook dia Babilôna lehibe reny ny mpijangajanga ka ny sarin'ny kristianina rehetra izay nalefany aty amintsika amin'ny alalan'ny Facebook dia angony. Ary izay efa voangona aty amintsika dia tehirizo tsara na zazakely azy io na olon-dehibe raha ny sarin'ny zanany no nalefany dia efa nanolotra ny zanany ho ansika izy dia raisony sariny ka tehirizo. Ka ireny sary sy soratra nalefany any amin'ny Facebook ireny no adikao tsara fa fitaovana anankiray mahery vaika ireny hiampangansika azy eo amin'ny fitsarazy mihitsy raha sy very miaraka amintsika satria efa niditra fikambanana amintsika izy. Ny ahalalana olona iray fa malagasy izy sady efa feno taona dia izy manana karapanondrom-pirenena malagasy. Ny karapanondro masy dia misy sarin'ilay olona ary misy anarana feno ary misy ny daty naterahana ary ny toerana ipetrahana. Dia tahaka izany ihany koa ny amin'ny Facebook misy ny Facebook misy ny date de naissance na date naterahana, misy ny anarany, ny sariny, ny asa ataony ary ny fonenany, indrindra fa ny numéro ny telefoniny. Ka na dia diso aza ny anarany apetrany eo dia any amin'ny numéro ny telefonina na amin'ny Airtel na amin'ny Orange na any amin'ny Telma isika maka ny mombamomba azy ka ano azahoansika ny momba azy rehetra. Ka izany no mahatonga sika ao amin'ny Facebook mila ny date de naissance, asa tao, anarana, toerana, numéro telefony, ny sary. Raha diso ny anarany sy ny fonenany dia any amin'ny numéro telefony no akansika azy.
iny zany no manapirofo fa manana kara-panondro atsy amin'ny fanjakany satana izy zany hoe raha jika dia manana kara-panondro satanika ka ny zavatra apetraka antsika amin'izy ireo dia toetra hitovizan'ny mpanao Facebook dia mora tezitra izy tsy azonarina mora tafitohana tsy monmonina izy ireny ireo no tompo-kase efa napetraka antsika ao anatiny hatramin'izay miaraka amin'izay ihany koa ny akamona andamin-trano akamona no zavatra izay miteraka loto sy fandaniam-potoana ho an'ny vehivavy any ka sarotra amin'ny vehivavy ny anadio ny vatany ny fo saina fanahy ireo zay manao Facebook dia zanaka ansika ireo ka avelao izy ivavaka fa tsy mandray fanahy masina izany tsony reny ary isaky ny fiangonana rehetra dia avao foana ny olontsika aza vela ifantoka amin'ny vavaka na anjy mafy deran'Andriamanitra fa ataovy kamo teatory ao am-piangonana aza velanao aleloia sy amenna anome vonatrin'Andriamanitra fa ataovy varina miresaka mijery sy misikera olona ao am-piangonana aza vela mamaky ny tena baiboly fa ao anaty telefônina ihany ny baiboly ary ao anaty telefônina ihany izy no mamaky soratra masina iny telefônina iny no ifandraisansika aminy amin'ny zavatra ilainy rehetra efa mety ny nataonareo nanaparitaka sary mamoafady sy ny accident olona hiarandoza zazasembana olona maty tany amin'ny Facebook mba aminona sy anapotehana ny fanahin'ny pasteur rehetra sy ny kristianina farany ireny kristianina manao Facebook dia sy misy hevitra intsony satria voalohany efa antsika izy faharoa tsy afaka amin'io intsony izy fa fatorantsika mafy fahatelo efa manana kara-panondro satanika izy anapirofosika eo anatren'Andriamanitra fa efa zanaka nasangana ao anatin'ny fanjakan'ny satana izy sy fantany fa efa maratra mafy ny fanahiny vokatry ny fijerena sary ao amin'ny Facebook ka amin'ty taona 24 ty zany dia upetansika marka 490 amin'izay izy reny fa sao mibebaka ka iova tsy mihoatra ny 5 taona no nialamy tamin'ny fikambanana sika tao amin'ny Facebook dia mbola nsika izy na dia tsy manao intsony aza ary ny olona dala ihany koa manomboka amin'ty taona 23 ity dia vomaika fatorana ary tsy hovavonjy intsony ny olona dala dia ataonsika fitaovana manaparitaka fanantoromaso sy fanakorontanana ary tsy fifantohana ao am-piangonana sady kamera anaransika maso hoe iza no tena mahery mivavaka ao dia inona no angatahany sy oresahany dia hoitansika eo ny anakanina zay vavaka ataony sy anafiansika azy zany hoe somary velabelaro kely zany makasika ny Facebook ny makasika ny Facebook zany dia nazavainy satana tao anatin'izany fotoana zany satria mbola nitoy moa zany fa nazavainy satana makasika ny Facebook ny isika malagasy zany na ny firenena rehetra dia rehefa tonga 12 taona ny olona anankiray de sy maintsy ampanovin-dray aman-dreny ny kara-panondro izy ao anatin'ny kara-panondro nefa de sy maintsy misy anaran'ilay olona manontolo dia ary misy ny fonenany misy ny andro nahaterahany daty nahaterahany zany misy ny anaran'ny ray aman-dreniny de ao anatin'izay zany no ananasika ilay kara-panondro mombamomba azy rehetra zany de ao miaraka amin'ny sarany de kay zany rehefa namorona nytsy Facebook tsy zany satana zany rehefa nanao antsy karazana Facebook tsy zany nanokatra an'io de tahaka an'izay ihany koa zany fitahany zany na pasteur azy io hitanao zany tamin'izany fotoana zany nahalalako hoe ay zany manala ny fanahy masina ao anatin'ny pasteur maro manala ny fanahy masina anatin'ny pasteur zany ary manakatona ny masom-panahiny sy alalany fahamarinana dia no izy manao Facebook satria raha ohatra zany ka hoe any amin'ny Facebook zany amin'ny tany satana ny olona dia mitaky anarana
de mitaky ny daty naterahana izy de mitaky ny asa ataonao ny mombambanao rehetra any amin'ny karapanondro zany a takiny ao miaraka amin'ny sary rehefa manao Facebook amin'izay zany lay olona de efa nodininy satana mialoha hoe tsy maintsy andaingy ohatra hoe anao zao John de mety teny anao hoe radondray ny anarako de nefa anao zany efa fetsy talohantsika de fantany hoe raha nokatra ty Facebook ty sika no ny akingansaina ny zanak'olombelona dia sy maintsy anna fahafetsifetsena izy de andaingandainga satria satana fetsy de ao anatin'izay lainga ataon'izay zany de fa fantany satana de jerevany tsara zany nataony zany iny mba nanansika ijirasika fikambanana ijirasika fikambanana zany fa izy io zany tahaka ny hoe vehivavy zany vehivavy miteraka zay zany tena hoe vehivavy miteraka zany hoe vehivavy eo ampiterahana azonao fantasika vehivavy eo ampiterahana zany hoe inona ny ataony vehivavy rehefa eo ampiterahana izy zay zany dikany hoe Facebook zany de zay zany fanazavany satana ananjy de ao anatin'izay zany miditra izay olona rehetrarehetra hoe hiditra ao anatin'ny Facebook io zany de tahaka ny hoe miditra amin'ny fananany lay vehivavy zany nefa io vehivavy io zany ohatrany hoe fiangonana sy fanjakan'ny satana de ao anatin'izay nefany mitaky ny karapanondron'lay olona zany i satana mba hananganana n'lay olona ho zanaka ao anatin'ny fanjakana zany satana zany nanao an'le Facebook zany kanefa zany fantany hoe sy maintsy misy olona andainga hoe raha hoe John zany anaranao na hoe Azaria de sy olona hoe nirina ndray de fantany de any amin'ny numéro-ny any amin'ny téléphone numéro téléphone anao zany iny larina téléphone anao iny zany no andehanany na izy makany amin'ny Orange na izy makany amin'ny Airtel na izy makany amin'ny Telma mijery hoe mijery anao zany izy hoe iza marina anaran'ny olona izay manana tsy numéro tsy any zany ny akany ny mombamombanao rehetra any zany akany mombamombanao rehetra na de nandainga zany anao tao amin'ny Facebook de any any zany no akany ny mombanao rehetra de rehefa azony any zany de manao boky manokana makasika ny tantaranao misy izy zany hoe ny satana zany de tenenina amitsika fa tena miasa mafy izy any koa zany amafana azy efa tsy matoritsony izy tsy matory izy zany fa izy zany tsy mankamamy ny ainy intsony izy am'izao fotoana zao na ho faty azy de ohatra zany manangana boky anankiray zany izy ho an'olona iny hoe itsy olona tsy de nanokatra Facebook tamin'ny andro ohatr'izao andro lakamisy tamin'ny ray orantoandro izy nanangana an'io de ilay sarinao ny publienao tany amin'ny Facebook iny zany de alainy satana iny enregistreny iny de apetany eo amin'ny tantaranao zany zany hoe manao boky fitadidiana ho anao manokana izy de ny sary rehetra ny publienao tany zany de any amin'ny daholy de raisiny de apetany eo amin'ny bokinao sy le resaka rehetrarehetra zay nataonao na mety namanao io na ray mandrenao any ampitan-dranomasina io na hoe olotsinao satria batetika ny mpianatra moa zany de any ny fampiresany amin'ny olontsiny de any daholy zany no anarany de iny boky fitadidiana iny zany no entin'ny satana iampangany antsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoana zany ka maty lay olona de iny zany iampangany satana an'lay olona de io zany araka ny voalaza tao zany amin'ny fivorian'ny satana de ny teny misy izy hoe na de ohatra ara zany zaho ka sy manao Facebook zany za nefa za zany ny publienao tany ohatra nalefanao tany zany ny sariko mety ny sarisika roa zany mety ny sarisika roa zany ohatra ny aranandeha na hoe mitendry gitara ianao de za mira satria zany moa zany fomba fataosika roa hoe mitendry gitara ianao de za mira amin'ny fotoana iny zany ka mety hoe nisy nakasary de nalefany tany mety nalefanao de iny ihany koa zany hitondran'ny satana anay ampangany eo hoe itsy olona tsy de efa tafiditra amin'ny fanjakanay fa tsy afaka voafatotra anay nefa iny kanefa i satana zany no iny sariko efa lasany de sy maintsy ampangany ihany koa zany za na de sy zara nanao Facebook zany ka io zany de hosakanina zany malagasy amina resaka Facebook na fivarotana io na inona satria izay rehetra manao Facebook zany na inona zany hoe fanjakana babiloniana anankiray zany ny Facebook
ka na mivarotra ny ataonao ao na inona dia mivarotra any amin'ny fanjakany satana ianao na pastera aza manao Facebook zany a dia efa miara-miasa amin'ny satana sady izy dia miezaka zany satana mampijangajanga azy besaka ny pastera na mivavaka alady na mivavaka sabata mijangajanga fa tsy fantatro pino e tsy fantatra ny vadiny mody miteny izy hoe zany no délivrance olarina efa andeha hijangajangana izy besaka zany ny zavatra ohatran'izany amin'izao fotoan'izao fa isorona an'Andriamanitra moa zany jauna ny fananansika hoe afananansika an'Andriamanitra zany ary ny hoe mbola nan'Andriamanitra anao hoe iraka hitondra hafatra ampita fahamarina satria zany anie sy fantatra ny gasy zany raha sy hoe za zany mba hoe ampiasain'Andriamanitra manana fandraisana amin'Andriamanitra sy ny anjeliny dia mpafantatra ny olona any zany fantatra hoe mety misy olona tezitra mety misy olona faly fa nafaly ianao zany na tezitra dia zay aloha zany ny marina sy maintsy toriana ny fahamarina satria malagasy andovany lanitra zay zany ny tanjona zany jauna ka ny satana zany amin'izao fotoana efa besaka zay nanaovan'ny olona Facebook zany misy ane ny pino efa pendraikitra ao anatin'ny fiangonana mbola manao Facebook za kosa aloha zany jauna ka raha ohatra ka hoe resaka zavatra hafa zany no hitsaran'Andriamanitra ny pino dia hoe hafa fa raha resaka Facebook kosa hitoriany satana azy ihany hoe nanana boky fitadidiana any izy mazanaka satana azy izay nandefasany numéro téléphone anazy ihany sy ny mombamomba anazy ka raha izany kosa iampangany satana any dia aleo izy overy ihany satria hitanao ny antony efa mampafantatra androany fa satana zany dia tsy matory andro manalina izy andro manalina mahanara-maso olona anankiray hoe inona daholo ndray no zavatra nysoratany olona ao teo amin'ny Facebook ny famaly tamin'olo izy dia misoratra ao daholo zany raisiny satana daholo zany ny resadresaka rehetra zay atao ao iny zany atao ny ampangany ny zanak'Andriamanitra sy ny olona rehetra na pastera zany io ka hoe tory tenin'Andriamanitra satana ny ome fotsiny firofiry ozy izy pastera kristiana mitory filazara tsy amin'ny fanjakany satana ave ozy ianao hitory filazara sara ary ozy izy Lucifera efa nojiniko fa sy mainsy azoko daholo ny kristiana rehetra amin'ny alalan'ny fitorina filazana sara ka na miteny azy anao zany hijirako Facebook mitory filazana sara efa any amin'ny fanjakany satana ny torona filazara dia sy mety fa na hitory filazana sara any ary zany ianao na inona ny zavatra ataonao zany ka any amin'ny Facebook zany dia sarovy sara fa afaka avery anao zany satria satana zany tonga dia hoe iampanga ka ny olona rehetra zay nanao Facebook zany na inona ndraikitra ao am-piangonana efa manana boky fitadidiana amin'ny satana ianao ary efa nasanganao zanaka vokatra ny fandefasanao mombamombanao any satana zany fantatra zany jauna hoe raha misy satana tonga dia makasary anao fantatra iny hoe satana nakasary anao fa fantatra kosa ianao misy zany ny publieny saranao tany avy taminao la izy sady tamin'ny comptenao izay misy numéro téléphone anao sy ny anaranao ka iny zany tena tsy mahafaka ny olona misy za zany nietrehitra hoe inona loatra zany tokony atao dia teo ihany koa moa zany le olona dala zany dia hoe ataony satana fitaovana ihany koa zany akana caméra ao anatin'ny fiangonana zany mitondra fanakorotanana iny moa zany vitsy zany hoe olona dala entina vavaka zany fa eo amin'ny Facebook zany tena hoe nanotaniko ny anjely rehefa nody zay avy teo satria manitikitika ny saiko be mihitsy fa besaka ne jauna za moa zany dia efa mahasika mihitsy atao amintsika zany fa za moa zany tsy manao Facebook dia sy fantatro tsony zany raha mbola manao ny mpino atao amintsika na tsy manao tsy fantatro zany na manao ny mpino atao amintsika na tsy manao ka raha ohatra ka hoe resaka Facebook zany ny ampangany satana anazy eo anatren'Andriamanitra dia aleo overy ihany izy ny na tonga dia mahitsy misy za fa rehefa nirava avy teo zany za nanotanilay anjely hoe inona ry anjely zany tokony atao raha misy olona efa nanao Facebook ka hibebaka dia ozy hoe miansoa andro fifajikanana eo anatrehan'Andriamanitra nareo hitenenina amin'Andriamanitra hoe tahaka ny tamin'ny andro sy fahalalana ny nanaovana azy dia ahoana zany ho any afoana n'ilay boky fitadidiana any amin'ny satana zany ahoana ny afoana n'iny satana aloha izy dia sy maintsy tory satria tsy mahita tenena ary izy miampanga indrindra fa manana profo izy tsy azo sakana amin'izany izy sy hoe raha ozy izy fa aleo fa hitadiavana vahaolana dia zay zavatra zay zany jauna zany tsara ampahafantarana ny olona rehetra manao Facebook zany
ia tsara mpahafantarina an'izy ireo zany za zavatra zany ya tsara be mihitsy nisin'izay fampianaran'izay satria ataoko hoe ny 70 isanjaton'ny olona amin'izao tontolo zao dia manao an'izy io daholo na eto a Madagasikara zany a na any ivelany any a ary manomboka amina zaza vao mahafantatra mahay mikitika an'ireny téléphone tactile reny dia efa mahanao an'io daholo mihitsy zany hoe efa tena ao anatin'ilay fianakaviam-be satana daholo zany akamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao dia isika nefany a miezaka hanala azy ao anatin'izay zavatra izay ka tsara mihitsy nisin'izay fampianaran'izay a ary ahafahan'ny tsirairay avy ihany koa zany manana fanantenana hoe na dia efa atao anatin'izay ary izy zany a mbola misy azo atao a rehefa miala ao anatin'ny fanaovana ny Facebook io satria ianao teo nilaza hoe misy an'izay fifadikanana zay zany a ho antsoina anaovana fifonana fibebana ny amin'ny anaovana an'ilay Facebook zay dia tsy fantatra moa hoe roviana izy io fa antenaiko ary tena mahafaly ny tsirairay avy na inona izay zavatra zay ia zay misy manko zany hitanao zany nazara ny tenen'ilay anjely hoe sy misy mpanompoandriamanitra ny eo izy seur afaka hitoreny zany nefa ny fitorinany zany eto zany dia fanafana ihany koa ny pasteur sy ny vadina pasteur zany satria ao anatin'ny Facebook aloha zany tena hoe fanjakan'ny satana manokana mihitsy zany satana zany dia tena hoe mitady hevitra matorana ny kristianina nefa zany isika kosa zany dia miezaka indray mahaolana ny kristianina indray hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ia satria efa andro farany zany zao dia miezaka zany isika amahana ny olana ny kristianina ny zavatra misy zany jona tsy haiko hoe manahoana ny fandraisan'ny olona ny fandarana besaka aloha zany ny olona hoe maniry ova fa za zany androany nametra fantanina manokana tamin'ny tenako hoe ahoana re zany ny atoany ny gasy ve mety mbola ho besaka voavonjy ihany sady dia manahoana ny malagasy ho besaka voavonjy ihany ve ny malagasy ary ahoana ny fomba fitoriana fahamarina satria zay zao resaka Facebook zay na mivarotra aza lay olona dia efa miara-miasa amin'ny fanjakan'ny satana satria any amin'ny satana ianao any amin'ny fanjakany mivarotra zany hoe miditra ao anaty kibon'ilay vehivavy reny mijangajanga daholo zany ny olona rehetra na mety mivarotra na mpandrara izy indrindra fa raha mitoro filazasara anao dia ilomezan'ny Lucifer hoe fitorina filazasara diso adresy aty amin'ny fanjakan'ny satana ozy izy mitoro filazantsara anga zay sy nalina fahamarinana talohan'ny olombelona no hitorina filazantsara zay zavatra zay zany dia efa hita hoe manesy ny olona mpanao Facebook mihitsy zany Lucifer hita zany hoe ohatrany hoe ambany be zany ny saina sy ny toe-panahin'ilay pasteur sy ny kristianina izay manao Facebook zany eo manoloana ny Lucifer zany dia hita hoe ambany be zany ny ara-panahiny hoe efa fantatrao ve fa hoe Facebook zao dia hoe manina anao miditra nefa ianao tokony hitarika ny olona any fahamarinana indray ve zany dia ianao indray hiditra ao anaty Facebook sady tsy hoe kory hoe kisendrasendra no tamin'ny fahalalànao ny jiranao tamin'izany fa efa niainanao mantony isanandro isa minitra sy isa segondra lay izy ary ihany ny hitanao mitony tena indray zany lay pasteur hoe any indray izy miteny hoe mandefa karazana fampahafantarina zany hoe isy croisade ataosika ohatra ny Samanitra isy croisade any Mahamasina ohatra zany hoe any amin'ny Facebook izy mampafantatra dia arahany satana maso fotsiny amin'ny fotoana zany ohatra ataosika zany ohatra hoe amin'ny fa 10 ny volana janvier dia isy croisade lehibe taonisika dia manondro toerana dia alefansika amin'ny Facebook zany iny marina hoe besaka ny mahita fa mbola sy tonga akory ny datin'ny croisade dia efa satana no mitondra n'ilay filazana eo anatren'Andriamanitra hoe ahoana moa ny ombanao antsy olontsy ohatra hoe ataosika hoe Erika anaran'ilay pasteur ahoana Andriamanitra ny ombanao amin'ny pasteur Erika amin'ny fitorina filazasara zay ataony nefa izay koa mba manam-pandrenesiny moa sy tokony hamonjy ny fitorina filazasara io va zay dia tanteraka ihany la fitorina filazantsara fa misy asana devoly be dehibe
dia miala moa zany andriamanitra miala andriamanitra fa raha ohatra hoe isika zao manao fitorana filazara manao anso amin'ny radio azo atao zany manao petadrindrina azo atao zany vokatra avetsy amintsika zany ampahafantarisika olona ary mandeha araka ny zavatra misy fa sy any amin'ny Facebook any amin'ny fanjakany satana anao no mampahafantatra anazy meloa fa lasa diso adresy dia zay zavatra zay zany jaona mila pahafantarina ny olona zany zavatra ny hoe manahoana zany ny tokony ataony nefa kosa zany dia mampanantena zany fa mbola ho avy ny fotoana satria mbola ho anatiny samy isika mangataka amin'Andriamanitra hoe oviana ny fotoana izay omen'Andriamanitra antsika zany ho an'ny fadisika hanina ibebansika amin'izay dia na ohatra azaka hoe manomboka amintsika ifadianana io zany dia ataonsika tahaka ny hoe andro voalohany anomponisika n'Andriamanitra amin'ny fanorantenantsika dia amin'ny fotoana io zany isika ihany koa zany mba hanana boky fitadidiana ihany koa isika amin'ny zavatra ataonsika hoe mila manana kahe mihitsy zany isika fa sy karne kely fa mila manana kahe isika dia soratansika eo nanomboka tamin'ny fotoana ny fadikoana za sy nanao Facebook sony na mafany mombambana rehetra tany dia zao daholo ny zavatra tandremako dia na dia manana ilay boky fitadidiana satria satana zany dia miteny hoe raha ohatra ilay olona ka miala ao anatin'io ray volana na ray taona ka maty dia mbola anazy fa efa miala ao anatin'ny Facebook 10 taona zany izy zay vao ekena hono zany hoe tena ny bebaka marina kanefa vavan'ny satana zany fa an'Andriamanitra zany hafa fa rehefa mibebaka ianao dia mino fa na manana boky fitadidiana azy satana satria izy ara sy manana zavatra ampangana moa manendrikendrika indrindra fa manana ny profo lehibe iny izy sy ny adiady zay nataonao tany ny fampiresahanao tamina lehilahy ny jangajanga ianao mety pendraikitra ianao tany daholo ny zavatra rehetra ahafahany mitory dia anjaransika manavotra ny fanahisika ao anatin'izay za moa zany mbola eto ihany mbola vonona hitondra sika amin'ny fahamarinana sy andravana izay fifandraisana amin'ny satana zay tsy hitako tsony zay ampiana amin'ilay izy fa marina dia marina ilay fanazavanao ary eo am-panazavana azy ianao dia efa misy afatra sahady voaray hoe tena marina dia tena marina mihitsy izany fampianarana ataon'ny ray aman-dreny mpaminany izany makasitraka anao mampianatra anay ny fahamarinana mama hitako hoe tena marina ilay izy marisa lahatra ny tsiraray avy ary tsisy azo ambarantsony raha ny tena zao tsy hitako no azo lazaina hoe ino mbola dikevitra amin'ilay izy satria tena araka ny rariny sy ny fahamarinana mihitsy zany ilay fanazavanao zay mbola manana fanazavana entiny ianao sa hiditra amin'ny tapany fanafandarana isika ya mbola misy fanazavana kely entiko ampaherezana kristianina ity zany dia karazana taratasy mpitiavana izy ty nefa fanazavana ihany fampiresaka rehefa fampiresaka tamin'ny anjely zany jaona na nytany hoe mba ho besaka ihany ve zany malagasy voavonjy amin'ity fandaran'ity satria sapa ihany le arerahana amin'izao fandarana zao sapa ihany koa zany hoe maro zany hoe sy mandry andro manalina mivavaka na dia ora zany ny farerahana miezaka na nytany an'Andriamanitra moa za fanjely na maly anahy ary samy mipetraka mihitsy zay zany dia nanao fasafasa fampiresaka mivantany fanatrika dia hoe taminy hoe mbola ho besaka ihany ve ny malagasy vonjena sa ho vitsy mba ahafahako manapa-kevitra hoe zao na dia hoy izy zany na nyteny tamiko hoe tsy zany entiko ampaherezana ny kristianina tahaka anahy hoe efa andro farany zao izy izy ary efa mamarana ny tantaran'ny baiboly sy ny tantaran'ny tany Andriamanitra ao anatin'izay nefa nozy izy dia sahiran'ny saina noho ny zavatra miseho zany ny olona zany hoe ny olona zany sahiran'ny saina ny amin'ny zavatra miseho zany ao anatin'izay ihany koa zany dia very hevitra ihany koa zany ny mpitondra eran'ny tany zany mitady vahaolana mba anana ny fiadanana zany sy ampiadana ihany koa zany ampiadana anazy zany sy anana ny firenena zay entiny fiadanana kanefa n'izany tsy misy hafa sy ao amin'Andriamanitra ihany no anana ny firenena anankiray fiadanana dia ny fandehanany amin'ny fahamarinana sy ny fitandremana didin'Andriamanitra kanefa ozy izy sarotra amin'ny olona zay
mitondra firenena na ny manam-pahefana indrindra fa ny mpanan-karena itodika amin'Andriamanitra satria kamo izy ny anetry tena andohalika ataony satana misy zany hoe ohatrany hoe olona ambony be izy na ny volony aza ajaina be na ny kirarony aza fafany tsara alohan'ny andivoaka ohatrany hoe veriny fa tsy ho faty izy zany ary eo anatin'izay zany izy de tsy mila an'Andriamanitra ary Andriamanitra iny koa zany de mitaky zavatra maro amin'ny olona raha ohatra ka hitondra firenena izy ary nefa raha manaiky an'Andriamanitra izy zay hery faratampony dia afaka nampy azy zany Andriamanitra kanefa naleon'ny olona zany nitady vahaolana hafa ankoatran'izay hery avolenta misy amin'Andriamanitra zay de naleony zany nitodika satria sarotra amin'olona manan-karena zany sy manana fahefana zany hitodika amin'Andriamanitra tanteraka sy tia no fehezan'Andriamanitra ny fiainany de naleny zany todika any amin'ny zao tontolo zao satria hery ihany zany miasa zay efa hitasika fa mifanohatra amin'izao fotoana zao de na herin'Andriamanitra zany raisinao na herin'ny satana izay bebidia ka Andriamanitra zany hony amin'izao de anao tombo-kase ametraka tombo-kase amin'ny zanany amin'izao zany programen'Andriamanitra mihitsy zany ny anao tombo-kase amin'ny zanany de ny satana ihany koa zany anao tombo-kase amin'ny zanany de anatin'olona efa sy ny tombo-kase moa zany ireo zay efa nanao Facebook satria efa manana boky fitadidiana sy sary PDP ny manamarina an'izany any amin'ny satana zany ireo ihany zany misy eto ambony tany de na zany ho an'Andriamanitra mitodika amin'Andriamanitra zany ny olona na zany mitodika any amin'ny satana fa satana zany de mamela ny olona anao ny fanaony zao tontolo zao ary naleon'ny olona mafy misy ara zany nanompo ny satana hony mba afany manao izay sitraky ny fony zany eto ambony tany zany hoe afaka jejojejo izy sady vavaka ihany sisy tikany amin'izany fivavahana fa zay tsy ny ataony atao ny mpanompoan'Andriamanitra ny pasteur ihany koa manaiky voavidy ny volan'ny mpanan-karena sy samy toro fahamarina ao am-piangonana zay zany atao hoe fanjakan'ny satana kanefa ankehitriny ozy izy ilay anjely dia tonga ny fotoana izay ametrahan'Andriamanitra ny tombo-kase amin'ny zanany tombo-kasen'Andriamanitra moa zany de ny sabata ankehitriny zany ozy izy de tonga zany ny tombo-kase fotoana zay anaovan'Andriamanitra tombo-kase amin'ny zanany zany teo aza nampafantary ny anjely ana fa ny amin'ny jidy folo iny any amin'ny plaque roa zay vato fisaka nisy didy folo zany de efatra voalohany hafa de ny enina zany hafa mbola sy nazavainy moa ny makasika an'izay fa amin'ny fotoana ionany dia anontaniko azy hoe inona no mahatonga anao miteny zany hafa ny efatra ary tao anatin'izany izy teny hoe ny sabata no tombo-kase satria iny zany iankofana aminy de hoy zay hoe maninona sy ny hoe aza man'Andriamanitra kafa ny tombo-kase de hoy izy hoe satria ny sabata manko izy fiankofana zany de tahaka ny hoe lahady ihany koa fiankofana ianao zany raha ohatra hoe mivavaka sabata de vavaka amin'Andriamanitra de asian'Andriamanitra tombo-kase satria ny fotoana iankofanao aminy de iny zany tombo-kaseny de ny tombo-kase ozy izy zany na hoe fantasika sara zany tombo-kase zany na hoe tampon zany de misy anaran'ilay olona de hoe Jehovah Andriamanitra de ny fatra iadidiny ny asany de mpamorona namorona ny lanitra sy ny tany de ny fatra iadidiny de ny lanitra sy ny tany ihany koa zany zay zany no mety sy ampy zay fanazavako zay zany makasika ny tombo-kasen'Andriamanitra misy ny anarany misy ny asany misy ny fatra iadidiny de hita zany amin'ny jidy amin'ny makasika ny sabata zany ankehitriny ozy izy de tonga ny fotoana izay samy anangona ny avy izay mpanaradia azy de Andriamanitra zany anangona ny azy amin'ny taona 24 de satana koa zany anangona ny azy ary samby nisy marika n'izy ireo daholo zany na i satana na Andriamanitra ho mafy ozy izy zany raha hitranga satria zany satana zany de manery ny firenena lehibe zany izay zany hoe idirany zareo zany ao anatin'ilay fanan'le filoha de manery ny firenena iady ampiditra ny ady lehibe fahatelo nefa ny ady lehibe fahatelo de fahoriana zany ho an'ny zanak'Andriamanitra sy fanagezana ho an'ny olona indrindra fa ny
ny olona rehetra zay na manompo an'Andriamanitra zany na sy manompo an'Andriamanitra dia hijaly daholo amin'izany ady lehibe fahatelo zany ary indrindra fa ny zanak'Andriamanitra zany dia alaina tsirairay kanefa ozy izy raha nanjinik'Andriamanitra zany hoe Satana zany ampiditra an'ilay ady lehibe fahatelo fa mbola tsy fantatra zay hevitr'Andriamanitra ao anatin'izay kanefa ozy izy zany ireo mpino matoky izay nasian'Andriamanitra tombo-kase izay tena mitady an'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra hery vaovao hiatrehany an'izany zavatra zany dia ny hanomezana hery azy ampojoro ahafahany mamonjy ny hafa zany hoe ny olona zay liana fahamarinana zany ka mitaky an'izany amin'Andriamanitra amin'izay tombo-kase zany dia omen'Andriamanitra hery misy zany izy dia imo zany misy tenin'Andriamanitra nomeny amin'ny Apokalipsy 7:20 fa mbola sy vakiko izy io dia io hery lehibe ozy izy dia ho azon'ny mpino kristianina ho azon'ny mpino kristianina sy raray avy izay manaitra ny fanahy ny tady fahamarinana ka ampasiay na anambarany ny fahamarinana farany amin'ny olona rehetra ary ilazany ampitarika azy hoe ahoana ny tokony toerana misy antsika eo anatrehan'ity fahamarinana ity ary rehefa hitany fa tsy mahafapo azy ny valiny amin'ilay mpanompo'Andriamanitra na tsy mahafapo azy ny vavaka izay atony amin'ny fiangonana misy azy dia lasa izy anatona fiangonana izay ahitany fahamarinana mandeha fahamarinana zany ka ikambana iray zany ny kristianina ary ho fiangonana iray ihany ikambana ny kristianina amin'ny firenena anankiray ary ny ondry izay zany hoe ny olona zay efa niverin-dalana ozy izy dia hiady mafy ary isy hery anampy azy hiverina amin'Andriamanitra ka hiverina no asan'Andriamanitra indray ary fikitra mafy amin'ny tenin'Andriamanitra izy ary ny fiverenan'ilay ondrina amin'Andriamanitra dia ampifaliana ny resan'Andriamanitra zany amin'izao fotoana izao ary hitory amin'ny olona rehetra sady hibebaka sy ankatony jidin'Andriamanitra ilay olona izay efa niala tamin'Andriamanitra ary hitsoka mahanerina ny firenena rehetra zany ny rivotra ny foazam-panahy ka ho maro ny olona an'olo tena amin'ny batisa ary araka ny lazainy anjely hoe mety ho feno malagasy ny any an-danitra zay zany mahafinaritra zany tanjony zany mba tsy hisy overiny ny fianakaviana sy ny iray tanàna rehetrarehetra zay zany no azoko antoko hoe raha mibebaka miala amin'ny Facebook lay olona ka manatona mety mbola voavonjy ihany izy ya raha tena fitinana moa zany dia tena mahina nasiany mpaminany fanazavana misimisy kokoa teo antenaiko sy inoko fa nahasoanao zay fampianaran'izay ary anapa-kevitra ianao hialany amin'izay fanaovana Facebook zay satria raha fanazavana teo dia tena ratsy dia ratsy tokoa izy manampy antsika be dia be mpaminany tamin'ny fangatahana tamin'ny tompo hoe inona ary zany tokony atao ho an'ny olona zay tapa-kevitra hiala amin'izany Facebook zany zay no hoe tsika misento kely ary aloha dia amaky ny afatra tsika amin'ny tapany farofandarina nefa mialohany tena hidirantsika amin'izay fianonany hira vetivety zay dia averiko vakina aminao ihany aloha ireto lara telefona zay afahantsika mandefa ny afatra ireto 032 73 649 32 032 73 649 32 033 64 478 44 033 64 478 44 ary ny 034 29 546 91 034 29 546 91 ireo larana telefona anankitelo ireo zany no afahanao mandefa an'izay fanontaniana izay na fankasitrahana na misy zavatra zay tsy azonao tsara tamin'izy teo dia mbola afaka manontany ianao amin'ny tapany farofandarina moa no amakita